Mihamatotra ny fiara-miasa misy eo amin'ny birao miady amin'ny kolokolo na ny Bianco sy ny firenena frantsay notolorany ity farany fitaovana informatika tokoa mantsy ny Bianco ahafahany manohetsaka ny sy andavany asa izay miandry azy rao. Nanolotra fitaovana informatika eo an'ny biraon'ny Mahaleo-tena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco androany sy ny firenena frantsay tamin'ny alalan'ny ambasador'ny Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny ambasador frantsay Véronique Voulon Agneny no nanambarany fa efa nisy ezaka lehibe tsapa sy hita teo amin'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Ny tale generalin'ny Bianco kosa dia nanolotsoritra ny adidy sy ny asa lehibe miandry sy sahan'ity birao Mahaleo-tena ity. Izao no izy vao tena nisy asa goavana ary tena goavana sahan'ny Bianco hatr'izaina firenena ny Madagasikara izay. Nisaotra ny fanjakana frantsay ny tale generaly sady ilaina tokoa ny fitaovana azo androany izy. Mila manana solosaina tsirairay avy ny mpanao fanadihadiana mba hanafainganana ny asa rehetra. Tonga nanotry n'ity lanonana ity ireo diplomate maro miasa sy monina eto Madagasikara toy ny avy amin'ny firenena Amerikana, ny Anglisy, ny Allemagne, ny Suisse, ny Norvéziana. Tazana teny ihany koa ny solotena ny Banque africaine ho an'ny fampandrosoana sy ny vondrona Européenne.